Taom-baovao malagasy lohataona na ihany koa hoe lohataona taom-baovaon'i Madagasikara. Izay no ankalazaintsika malagasy ny faefatra hatramin'ny fahaeniny volana oktobra ho avy izao. Iompana manokana momba izay ny fandaharana ka ny princesse Fensora Tsimamanga, filohan'ny communauté royale de Madagascar, no vahiny tondra fanazavana mikasika izay hetsika ara-kolontsaina izay. Miarabany princesse Fensora Tsimamanga tonga soeto amin'ny Malagasy TV. Miaraban'ireo mpanaraka rehetra n'ity fandaharana ity. Ary alaim-panahy iteny hoe laveniny tony no karakaraina satria ao anatin'ny lalatsaina mihitsy ny atao hoe fanajana ny soatoavina ka ny vakoka lehibe tontolo dia tsy natao tsinitsinina fa no karakaraina lasa toerana afaka hitehirizana tsara ny rakitry ny ela izay lovay ny taranaka faramandidy. Taom-baovao malagasy lohataona izay midika ihany koa hoe fangataham-pitahiana raha anisan'ny voizana ny kolontsaina mampirainy malagasy isaky ny faritra rehetra. Raha tsy ahivina dia efa nisy ihany koa ny fankalazana ny taom-baovao malagasy martsa aprily na ny taom-baovao malagasy fidiovana izany, izay nanamariana ny fotoam-pararano sy ny fiakaram-bokatra. Entina anehoany foko tsirairay ny mampiavaka azy ny taom-baovao malagasy lohataona. Ho amin'ity fankalazana ity moa dia ny hoe soatoavina mampiombona fanotra ho an'ny fampandrosoana ny lohahevitra no safidiana manokana. Ho fametrahana lova rakontsarobidy ho an'ny mpiray tanindrazana sy ho an'ny taranaka faramandimby no tanjona ho an'ny hetsika. Eo koa ny fikoloana ny fomba mampanao nentim-paharazana isa-paritra ary ny fiarovana ny maha-olona sy ny asan'ny zavaboary araka izao fanazavana izao. Lohataona taom-baovao an'i Madagasikara, izay no atrehantsika. Lohataona zany dia milaza amin'ny hoe voalohany zany. Zany hoe amin'ny teny frantsay dia printemps. Ary ny toerana ara-jeografika ny Madagasikara dia aty amin'ny ila-bolatany tsimo zany. Ka dia lohataona no volana amin'ity ankalazaintsika ity. Ny fizakantena ara-tsakafo izay zava-dehibe loatra amin'izao satria anomboka ny fambolena amin'ity tsika ka dia mangata-tsodrano. Izay ny anton'le anaovana ataoko hoe fangataham-pitahiana ho an'ny mpitondra voalohany indrindra. Manaraka izany ho an'ny vahoaka malagasy mba hamokatra, mba havanina raha miopy ary izay asa rehetrarehetra atao dia ahazahoana n'ilay atao hoe tombotsoa mivantana ary indrindra fiadanam-po ho an'ny malagasy tsirairay. Mandritra ny atelona ny fankalazana ka samy anana ny mampiavaka azy avokoa ireo andro telo ireo. Ho an'ny andro voalohany izao dia eny amin'ny kianja masoandro no anatanterahana ny lanonam-panokafana ka lohahevitra entina anatanterahana ny fankalazana ny hoe iray ihany isika. Ho an'ny andro faharoa dia eny amin'ny fitoeran'ny ministeran'ny kolontsaina sy ny serasera eny amin'ny tranom-bokim-pirenena Anosy no anatanterahana izany ary ny hoe fanomezan-kasina ny kolontsaina malagasy no lohahevitra hovizina ao anatin'izany. Ary ho an'ny andro fahatelo dia eny anaty rova indray no anatanterahana izany amin'ny alalan'ny fioanan'ireo olobe isa-paritra. Ho vorolanina eto avokoa amin'ity faha-efatra ny volana oktobra ity ireo mpitazona sy mpikajy ireo fomba manerana ny nosy. Ary hiaraka aneo an'izany amin'ny fahadimy ny volana oktobra ao amin'ny tranom-bokim-pirenena satria mazava ho azy fa eo ambany fiahin'ny ministeran'ny kolontsaina sy ny serasera sy kolontsaina izy io. Eo amin'ny fanokanana kosa satria misy zany ilay ataoko hoe raha adika izy amin'ny teny frantsay dia réveillon, andraisana ny voalohany taona. Dia mitoto-rebika. Amin'ny toto-rebika izay atao na filaza azy taloha dia atao hoe tsy mandrimandry. Zany hoe eo zany amin'ity dia misy ilay atao hoe iray isika. Iray eto daholo zany
ny any amin'ny foko rehetra ary dia samya mamela ny tsinety ny tamin'ny tsirairay avy. Eo amin'ny fotoana io zany ifampidiniana, ifampiresahana, asiana ny ataoko hoe nofokena mitapevanana, inanana ny tantely, inanana ny ronono zay manana ny asiny sy ny dikany eo amin'ny sakafo malagasy. Zany hoe ny andro voalohany izay. Ny andro faharoa zany dia efa azo lazaintsika hoe taom-baovao. Ianoka tanteraka ao anatin'ny fanehoana isam-paritra ny fitaovana, fanehoana isam-paritra ny fomba mampanaoany sy ny arena sarobidy tehiriziny ireny faritra rehetrarehetra ireny. Izany indrindra no anaovana azy ao amin'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina ary eo ambany fiahin'ny minisitra vola miranty izany hetsika rehetra izany. Ny fahaeniny volana oktobra izahay dia satria olobe, satria ray aman-dreny dia nanana etaetany hoe ndao aritsika hidinika ary ho avohitra eo ny ahazona iray aman-dreny mifanohana sy mifanampy tanteraka amin'ny lalan-tsaina fampandrosoana izay napetraka eto amin'ity tany sy ny firenena ity. Efa niteton'ny faritany enina teto Madagasikara ny fankalazana ity taom-baovao malagasy lohataona ity, ka izo miverina eto amin'ny renivohitra Gasikara izao indray ho mariky ny fampiraisam-pirenena, ho fanehoana ny fahasamihafana ary fanajana ny soatoavina ny fankalazana. Nitondra ny teny fisaorana ho andreo tompon'andraikitra ambony eto amin'ny tany sy ny firenena moa ny filohan'ny communauté royale de Madagascar manoloana izany. Za dia manentana foana hoe mihetsika toy izao dia sarobidy loatra ho an'ny taranaka mandimby. Ka izany indrindra no isaorana aloha ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernementa izay namoaka ny tamin'ny filakevitry ny minisitra ary raha tsy teo ihany koa moa minisitra ny serasera sy ny kolotsaina izay nandroso an'izany dia mbola ataoko hoe anjorom-bala foana ihany ny hetsika mikasika ny kolotsaina toy izao. Ary matoa eto amin'ity toerana ity tsika dia misy lalan-tsaina mazava ihany koa ny antony nananganana namerenana an'itony toerana vakoka itony izay ataoko hoe saorana lavavany ho an'ny filoham-pirenena satria tsapany loatra fa sarobidy tony ka izay mihitsy ny mahatonga anay olobe sy ray aman-dreny milaza azo ray ny soatoavina malagasy satria mametraka anay ray aman-dreny tokoa izy ho fanotra azo ankakevitra ary izay tsy voly manoa randrana fa mandrisika hatrany ary manome an'ilay atao hoe tsodrano mba hapakatra avo ny Madagasikara tsiky. Tolorana fisaorana ny princesse Fensora Tsimamanga nitondra fanazavana mikasika ny fankalazana ny lohataona taom-baovaon'i Madagasikara izay ho tontosaina ny faha-efatra, ny faha-5 ary ny faha-9 volana oktobra izao. Mirary soa antsika malagasy rehetra tsy vaky volo ihany koa samy hotratra izay taom-baovao malagasy lohataona izay sy ankalaza izany ampiravoravoana. Ny Malagasy TV tamin'izay dinidinika izay ary isaorako tsika rehetrarehetra ny tokantrano ka dia ametraka ny tahian'Andriamanitra isan'ny mbatan'olona isa tokantrano tsirairay dia samy tompoko tratra ny lohataona taom-baovaon'i Madagasikara isika rehetra ary ianoka an'izany ao anatin'ny fifaliana tanteraka.